Sika rehetra hivavaka misaotranao zay Jesosy fa omenao fotoana handrenesana ny teninao indray mandritra izao zaikabe izao dia teny izay hanitsy anay amin'ny fahadisoana hitaizanay amin'ny fahamarinana ary teny hofanilo ny tongotray sy fanazavana ny lalanay ao mpamakivakiana izao tontolo izao indrindra amin'ny andro mpahatanorana izay fotoana anomanana ny ho avy mamirapiratry ny fiangonana misaotra noho ny fahatanterahany ity fotoana ity ary ahafahanay makalaza sy manome voninahitra anao mandray ihany koa avy aminao lay voandalana lehibe avy any an-danitra izay anjara tsara tsy hoesorona aminay dia ny teninao zany mba ho fahazavana hanafaka anay rehetra tao amin'ny maizina ary ho hery analanay tao amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana no sady hamindra anay ihany koa avy ao amin'izao tontolo zao ho amin'ny fanjakanao Jesosy dia mangataka anao fanay masina hiasa ao am-ponay ahafahanay mandray izay lazainao ka tsy mpihaino hanadino izay tanora zay tonga eto amin'ity zaika ity fa ho pakatozy ambaranao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ny tenen'Andriamanitra no vakina teo amin'ny filazantsara teo no anjarantsika fa andininy iray no vakiko averina indray dia ny Jaona toko 7 ny andininy 10 ny andininy 10 sy ny 11 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy ny olona taminy ahoana ny nairatany masinao ary izy namaly ka nanao hoe ilay lehilahy tao hoe Jesosy nanao feta dia nanositra ny masoko ka nanao tamiko hoe makanesa ny Siloama ka sasao ny masinao koa nandeha aho dia nanasa azy ka dia nahiratra. Ry ray masina manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana, amen. Ny tenin'Andriamanitra eto dia miresaka ny amin'ny nanasitranan'i Jesosy ilay lehilahy jamba hatrany akibondreniny. Maneho zany fa tena asan'Andriamanitra ary fanambaran'i Jesosy ny tena ny fa-Andriamanitra izy satria tsy vita ny fahaizany zao tontolo zao ny anafaka hampahiratra ny jamba avy any akibondreniny ho amin'ny fahasalaman'ny fahitana. Ny manaitra dia izao Jesosy no nandalo ary Jesosy no avy dia nahita ity lehilahy jamba ity ka niasa teo aminy. Mampahatsiaro atsika lay hira hoe ry jamba o Jesosy no mandalo. Ay rehefa mandalo Jesosy dia tena aseho ny fahazavana ho an'izao tontolo zao izy. Tsy ilay jamba akory no nangataka na dia zany ny fanaon'ny olona mitady fahasoavana avy amin'ny tompo toy ny nataon'ilay vehivavy Kananita izay niantsoantso mafy, toy ny nataon'ilay kapiteny Romanina izay nangataka tamin'i Jesosy. Mazava aloha fa samy nahazo valiny izy ireo fa ny an'ity jamba ity dia voalaza eto hoe Jesosy nandalo ary rehefa nandalo izy dia nahita lehilahy jamba hatry ny fony vaoteraka. Anio Jesosy dia mandalo eto amintsika
tena mahitanao izy, mahita ny andro mpahatanorana dia ilay anao miainao amin'ny aizy n'izao tontolo zao. Fahazavana Jesosy, ary raha mandalo izy dia tsy handalo fotsiny ihany eto amintsika mandritra ity zaikabe ity, fa hanasitrana anao izy, hanafaka anao tao amin'ny maizina ho ao amin'ny mazava, amindra anao avy ao amin'ny fahafatesana ho ao amin'ny fiainana, analatsika amin'ny famoizam-po, amin'ny fananana fahatokiana azy. Tena mahita anao tanora Jesosy, ilay zavatsarotra mampitebiteby anao ny amin'ny hoavy, mandalo eto izy ka hazava ho azy fa tsy ho veromaina ny petrahanao eto mandritra izao zaikabe izao, fa manam-pahasoavana hatolotra ho atsika Jesosy. Nanontany azy ny olona dia ny mpianany hoe, ity lehilahy ity vareno nanota sa ny ray aman-dreniny no dia teraka jamby izy? Fa ho Jesosy hoe, ny hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Fa isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro ny andro. Io no teny ambarany Jesosy. Iza moa no naniraka an Jesosy Andriamanitra? Ilay nahary atsika ho amin'ny fahatsarana, ilay nahary atsika ho zana ny hano azy. Ka Jesosy ankehitriny dia milaza aminao fa mbola atoandro ho anao ny andro, fa mbola omeny andro pahasoavany ianao, tombonandro iainana eto amin'ity izao tontolo izao ity. Vonona hiasa ho anao Jesosy, ary miasa ho atsika mandrakariva izy. Fa raha tonga eto isika dia mety hevitra hoe hanompo an'Andriamanitra sy Kristy, fa ianao tonga eto ranomarina dia Jesosy mihitsy no hanompo anao, hanasa ny fahotanao, hanadio ny helokao, hanasitrana ny rofinao, ary hanalanao amin'ny tahotra sy ny fisalasalana samihafa izay vakivakitsika sy lalovana eo amin'ny fiainana. Androany isika dia efa nanambara tao amin'ny fiekem-pahotana fa nototorona tamin'ny ota, teraka tamin'ny fahotana tokony ho vetsolona mandrakizay. Nefa hoy Jesosy hoe matokianaka voavela ny helokao, ary Jesosy ihany koa anio no mbola manao ny asany ka manome anao ny teniny, anitsy anao amin'ny fahadisoana, hitaizanao amin'ny fahamarinana ilay voatsara avy any an-danitra, mba ho tena voandalana ho entinao mandritra ity zaika be ity. Tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka isika ho Jesosy, saingy tsy Andriamanitra miasa rery izy, fa tiany koa ny miara-miasa amintsika, indrindra ianao amin'izao andro pahatanorana izao. Ka itenenany Jesosy amin'ny mpanaraka azy hoe, ianareo ny vavolombeloko, ianareo no epistilinay, mandehana any amin'izao tontolo izao, mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Mbola manana andro pahasoavany ianao, anaovana ny asan'i Jesosy izay naniraka, aoka handray izany iraka izany amin'ny mpitiavana. Ka iteny toa ny Isaia hoe, ity aho, iraho aho, fa tsy hanao hoe mbola zaza aho, mbola tanora aho, ka aleo aloha mbola ilomano ato amin'izao tontolo izao. Fa tsy atsika ny ampitso, fa ny tenin'ny Kristy dia manitsy, ka miteny hoe isika tsy maintsy manao ny asan'izay naniraka raha mbola atoandro ny andro. Jesosy no iraky ny ray, tena nanao ny asan'Andriamanitra rainy izy, ary tsy niala izany, fa nanaiky hatramin'ny farany, nitondra ny azy fijaliana, ary na dia nisotry ny kapoaka mangidy azy izay nitalahoany hoe sorona aminy, dia hoy izy hoe aoka tsy ho ny sitrapoko no atao fa ny anao. Ary ny tampony nanaovan'i Jesosy ny asan'ilay naniraka azy dia nanoloran'ny ainy sy nandatsahany rano teo amin'ny hazo fijaliana. Ary hoy koa Jesosy aminao mpianany, satria ny teniny eto hoe isika
dia midika izany fa manana anao izy ary voafaoka ao anatin'izany sika rehetra izay tonga eto. Ny teny hoe tsy maintsy dia zavatra tsy tokony adiakevitra sy adiambarotra fa hitakina fanolorantena araka ny tenin'ny Paolo hoe atoloro ny tenanareo rahalahy malala ho fanatitra velona sitrak'Andriamanitra anao asa ampanahy. Dia ho tanora anolo tena tokoa isika ary hanaiky toan'ny Kristy hitondra ny anjara hazo fijaliantsika fa tsy maintsy manao ny asan'Andriamanitra raha mbola atoandro ny andro, mbola manana androm-pahasoavana ahafahana manao ny asa fanolorantena ho an'i Jesosy Kristy. Tamin'ny nanasana Jesosy ty jamba ity dia nanao feta tamin'ny masony izy ary ny teny taminy ho andeha sasao an'ny Siloama ny masony gahy dia nandeha lay teraka jamba ka rehefa tonga tao Siloama izy nanasany masony dia nahiratra. Nahoana no nahiratra izy? Voalohany nakatoaviny ny tenin'i Jesosy, noraisiny amin'ny finoana raha ny tenin'ny Tompo hoe andeha sasao an'ny Siloama ny masonao dia nandeha izy, tsy nisalasala izy, nakatoa izy, nino izay nambarany Jesosy izy. Zava-dehibe koa ho antsika ny fakatoavana izay apetrak'Andriamanitra sy ambarany amintsika. Ny andraisantsika izany amin'ny finoana dia atsinona fa ny teny izay ambarany vavan'i Jesosy ka atolony ho anao. Mandritra ity zaika ity ary dia azadino ny manao toan'ny Maria hoe ho atongotry ny Tompo ihany ka tsy ho lany amin'ny fitsangatsanganana hijery any mahajanga ny fotoana fa handraisanao ny teny avy amin'ny Jesosy ho anao ary hakatoavina izany ka ho tehirizitsika amin'ny alalan'ny finoana izay ambaran'ny Lotera hoe felatanana mivelatra handraisana ny fahasoavana avy amin'ny Jesosy. Dia sitrana izy noho ny amin'ny finoana dia zava-dehibe amintsika kristianina izay miheno ny tenin'ny Tompo ny mitahiry izany, makatoa izany ary mandray izany amin'ny finoana ka engane ianao mandritry ty zaika be ty tsy ho tohaino hanadino akory fa ho pakatoa izay ambarany Jesosy. Ka ny tenin'i Jesosy no tena voandalana hoentinao miala ty mahajanga makany amin'ny toerana izay misy indray dia lay teny izay fahazavana ho an'izao tontolo izao satria ambarany tenin'Andriamanitra fa tena fanilo ny tongotra sy manazava ny lalana izany teny ny Jesosy izany. Manaraka an'izany dia izao nijoro vavolombelona ilay jamba ka ny teny hoe ilay lehilahy atao hoe Jesosy nanao feta nanositra ny masoko ka ny teny eo makanesany Siloama dia nakany aho nandeha nanasany masoko aho dia nahiratra. Mazava loatra fa tsy mbola nahita maso an'i Jesosy ene izy eto e na nahiratra aza fa ny teniny haniny no henony satria mbola tao amin'ny maiziny izy no nandray ilay tenin'i Jesosy. Saingy izao ampandraisana fahasoavana ny fahenoana ny tenin'Andriamanitra ary Andriamanitra dia miteny hoe satria nahita ianao dia nino fa sambatra kokoa izay tsy nahita kanefa nino. Mbola tao amin'ny aiziny izy no naino ny tenin'i Jesosy, tsy nahita maso an'i Jesosy akory raha miresaka eto fa taorian'izany Jesosy vao nahita azy indray ka dia nanara dia ny Tompo tokoa ity teraka jamba ity. Ireo olona nahitan'i Jesosy dia niady hevitra hoe tsy
tsy ty va ilay nangataka, tsy ty va ilay manafogoa nipetraka teto amintsika. Dia hoy ny sasany hoe tsy izy io fa manatahaka azy ihany, fa hoy izy hoe izaho lay izy e. Jesosy no nahasitra anay, ary hita eto fa latsa-danja ireo nahita noho ity nandre fotsiny ihany ity. Na ny fariseo, ny sadoseo, ny mpanora-dalàna dia toa latsa-danja noho ilay teraka jamba amin'ny fijoroana ho vavolombelona. Ianao koa manao ahoana? Dia ianao lay fa teo amin'ny Jesosy hatrany amin'ny andro na sekoly alahady, ary indrindra amin'izao mahatanora kristianina atsika izao. Zanaky ny mazava isika, fa efa manana ny tenin'Andriamanitra. Moa ho latsa-danja va noho ity lehilahy iray ity, izay vao naheno tsy ela ny tenin'i Jesosy, nandray izany, nino izany, ary nijoro avy hatrany koa ho vavolombelona hanambara ny asany Kristy izay tsapany teo amin'ny tenany. Iraka solon'ny Kristy isika, ary amin'izany mahiraka solon'ny Kristy atsika izany dia vavolombelona ianao, hanambara indray ny teny izay renao tamin'i Jesosy, tamin'ny alalan'ny fampianarana, amin'ny alalan'ireo tononkira kristianina, amin'ny alalan'ny fandraisanao ny tenin'Andriamanitra, ary amin'ny alalan'ny teny izay tena tonga nofo eo amintsika dia ny sakramentany masina. Tsy ho latsa-danja no ity jamba vao nahiratra ity, fa anapahasaiana ijoro ho vavolombelona, anambara ny asan'ny Kristy, dia izay efa nataony teo aminao sy efa tsapanao sy hitanao teo amin'ny manodidina anao, ary ny asan'ny Kristy izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany avy amin'ireo vavolombelona nahita maso sy nanatrika ny asa-pamonjena izay nataony. Tanora kristianina, iraka isika isolo an'i Kristy. Nafahany Jesosy tao amin'ny maizina, nafindra no amin'ny mazava, ary efa nandray fahasoavana maro avy amin'ny tompo. Andao hitoro ny anarany, ijoro ho vavolombelona, fa hoy ny tenin'i Jesosy hoe ianareo ny vavolombeloko, ary hoy Paolo hoe ianareo no epistilinay, izay alefa any amin'izao tontolo izao, saingy tsy namany izao tontolo izao, fa olona efa nifindra fanjakana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, apetraka eto amin'izao tontolo izao anefa ho ambasady ny lanitra, ho vavolombelony, hanambara ny hatsaran'ny Kristy na amin'ny teny na amin'ny asa, ary indrindra amin'ny fanolorantsika ny tenatsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra taloha kehitriny mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho amin'ny ohatrany ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Tompo ary ny fimbonana amin'ny fanahy masina. Amen. See
Janjaireu ataku